Miarabatsika mpanao gazety rehetra tonga namaly ny antso. Nanao an'izao antso zao conférence de presse nataoko mba hitondrana fanazavana bebe kokoa momba ny raharaha tany Toliara izany. Izaho sy teny Rendrena Soloniaiko solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany, lany tao Toliara voalohany, fa ny telo moa no nahalany ahy ho solombavam-bahoaka ary voalohany foana aho lany tamin'ny fomba ara-demokratika tsisy halabato. Nahalany ahy zany. Ray zay, faharoa manaraka an'izany dia didiny lalàna izahay solombavam-bahoaka hanao tatitra amin'ny vahoaka. Raha ny règlement intérieur zany, hanao amin'ny tatitra amin'ny vahoaka zay nifidy anay. Fa ny lalam-panorenana kosa dia mandidy anay hanao tatitra amin'ny vahoaka. Zay no zavatra nanery ahy nanao an'iny fangatahana. Raha tsy tokony natao akory satria ny lalam-panorenana fa nandidy. Fa tonga ny teny fotsiny hoe handeha hanao tatitra. Raraka ny lalàna. Fa mba tsy hisiany olana dia nanao an'io fangatahana io aho ary ty tompoko ny fangatahana nataoko tamin'ny préfet tao Toliara nanao fangatahana tamo. Betsaka ny olona nanome tsiny fa maninona na 20 andro zao mihitsy satria tamin'ny 31 mars no nangataka nandefa ny taratasy io. Dia betsaka ny olona niteny fa maninona ela loatra fa maninona tsy tonga dia natao. Ny antony tompoko dia zao mba nanome fotoana aho mba hahafahantsika satria nafanafana ihany raha tao Toliara, mba hahafahanareo mpitandro filaminana sy ny tompony andraikitra rehetra mandamina ny tany. Sy nahazo valiny aho ny azoma 6 teo zany nahazo valiny aho tamin'ny 6 aprila tamin'ny préfet fandavana. Donc zany nolaviny andriamatoa préfet zany ny fangatahako na dia nalefako taloha. Inona zavatra tiako tenenina? Zavatra tiako tenenina dia zao ankoatran'izay aloha ho tantarako ihany, nisy fanambarana taty aoriana amin'izay. Fanambarana nataony namana rahalahy solombavam-bahoaka maromaro miaraka amin'ny fitondrana ny teny hoe nisy famoriam-bahoaka tsy nazahoana, inona moa anaran'ity, tsy nazahoana alalana zany. Dia nisy koa fanambarana nataony président fampitsahivana angambany, nataony président ny antemeram-pirenena fa didina zany izahay solombavam-bahoaka hanao tatitra, didiny lalàna ary ny teny izy amin'ny toerana izay nahalany azy. Ka eto tsy zarery ihany tonga tany fa nisy koa ireo solombavam-bahoaka namana nanotsina tonga tany ary araka ny lalàna zany ary hitantsika tsara fa misy manao samboady na misy koa misy zavatra atao ny événement atao, betsaka ireo solombavam-bahoaka tsy lany tamin'ny toerana raha manatsika an'izany. Noho izany zany fomba fataon'ny solombavam-bahoaka rehetra. Ka ireo solombavam-bahoaka avy ao amin'ny fanoherana tompoko dia tonga tany hanotsina ahy koa. Ary tamin'ireny fisakanana izay natao reny dia fifananam-bara zany andeha hanotsona ny solombavam-bahoaka namana sy tena Rendrena Soloniaiko izahay. Zay zany ny zava-nisy. Rehefa tamin'iny maraina tamin'ny 9 aprily iny dia mivory izahay hoe inona no tokony atao satria voasakana izahay. Zahay tao anatin'ny fivoriana dia nisy miaramila avy amin'ny miaramila, zandary, polisy
nanapaka tanteraka ny lalana teo amiko tsy namelanay ny voaka intsony. Ina moa nitenenako an'izany? Nitenenako an'izany zany nanomboky teo hatramin'ny alina tsy afaka ny voaka, tsy afaka nanao ninina intsony izahay. Ray zay. Manaraky nio nisy ray aman-dreny tao. Reo ray aman-dreny reo no niraisiko namangy ahy tao hoe inona tokony atao satria adidinao no manao tatitra. De reo ray aman-dreny reo koa ny antsoina ny préfet hoe eo no aminao reto ray aman-dreny reto. De nandeha tany amin'ny préfet koa ray aman-dreny reo, tena ohatran'ny filoham-pirenena mihitsy hoe katikaty ngeza be aloha, katikaty ao afara, gendarme sy miaramila, roapolo any angamba nitondra an'zareo tany. De rehefa nivery moa de nanda tanteraka préfet. Satria nisy fangatahako koa avy alao zaho rery no anao tatitra tsisy ninina. Tsisy na sono satria niteny préfet zay sono mandeha eo tonga de ho sazina zay tompony sono. Estrady ampiasainao sazina zay tompony estrady ampiasainy citenao. Ny tompony tany zay nanome fe privé nangatahako fa tsy nangataka ny fanjakana fa fantatro hoe mety tsy omeny. Hoe ho sazina daholo. De avy alao zarery ihany no anao tatitra eo dia miaraka amin'ny mpanao gazety de manaraka ny vahoaka ny Tuiliara zany. De avant les 6 zany no atao koa ny fianonan'ny vahoaka. Ka eto de miteny amintsika vahoaka malagasy rehetra. Zaho sy teny Randrianasolo miaiko. Tsy mahasiteny ainy no namoriko ny vahoaka ny Tuiliara fa mahasolombava mba hoaka any siteny Randrianasolo miaiko. Fefa nivory intelo izahay. Dikan'izay zany tsy maintsy manao tatitra amin'ny vahoaka aho satria hivory koa izahay de tsy maintsy miheno ny vahoaka ny Tuiliara koa ny tenako. Zay ny antony nahatonga nangataka ny fangatahana iny. Fa sady tsy vitany hoe tsy nomena aho ny hanao an'io tatitra tsy navela ny lavina ny fangatahako fa mbola nio didiny miaramila tsy navela ny voaka mihitsy sy teny Randrianasolo miaiko. Teo zany no nahatonga ny vahoaka am'izay nanapa-kevitra. Vahoaka ny Tuiliara zay nivorivory am'izay hoe andaotsika andeha haka an'le député. Mbola tsitsy angamba ny tantara hoe mitady hoe alaivany député nay anao kabary aminay. De tsy nanaiky an'izay moa de teo no nahatonga le fifandonana nisy tamin'ny force sy ireo vahoaka ireo vokatsiny nisy naratsa. Hitantsika tsara iny Ramatoa nalaza be teny iny iny le sarina vahoaka vaky tanteraka ny lohany. Zay nahatonga azy nanao an'ireny fihetsiky reny satria zairina mihitsy ny lohany navoakatsika tamin'ny navoakako tamin'ny pazy tao iny zavatra iny. Ka izay fifandonana zay de vokatsy fitadiavany ireo vahoaka reo nizony ieno ny ieno ahy hanao an'le tatitra indrindrandrindra ieno an'zareo am'le zavatra mahakarary an'zareo hoentina tia amin'ny fivorianay am'le 6. De niteny moa izy hoe aorian'le satria misy ny antony nandavana koa hoe misy fivoriany économie bleue jeune africaine be de be ho tonga ty Madagasikara. De misy koa fivoriany Océan Indien ty fahatongavany filoham-pirenena maromaro anisan'izany filoham-pirenena frantsay. De tsy manino aleo ary tsy atao le tatitra fa kosa rehefa vity reo de tsy mety handefa fangatahana indray ny tenako satria aloha fa nanao fivoriana intelo izay zay mbola nanao tatitra. De mba ahafahako manao an'le tatitra de mba anjaran'ny ireo inona moa ty anjaran'ny ny miaramila moa no miaro ny fananana miaro ny vahoaka sy ny fananana. De za koa mino fa tsisy olana eo. Profon'izany iny Ramatoa iny ihany izy mpivarotra tsy nandeha tan'izany fihetsiketsehana zany fa nandeha nitsabo tena tany izy miverina teo ndray tsisy verina zavatra fananana. Ka izay no zavatra tiako tenenio hoe ny tatitra tsy maintsy hatao ary ny fianonana vahoaka koa tsy maintsy hatao
de aloaloha raha ny fangatahany préfet ty de ipetraka zay zavatra fa manoloana ny zany rehetra izany dia nisy moa fanambarana nataon'ireo rahalako tao amin'ny bazinay député pro fanjakana nanameloka ny fivoriana za tompoko tsy mivory aoka zay azava aloha za tsy nivory za ny bloqué ny miaramila tao de nyteny koa ny filohan'ny antemerapirenena tsisy mahadiso a satria le teny filohan'ny antemerapirenena le teny nataony hoe didiny anao anao tatitra za tompoko nangataka anao tatitra ary mbola angataka ndray anao tatitra donc zany tsy tokony fa ina le olana ny tompona andraikitra tany zany ro nanakasakana aniny fanaovako tatitra iny zay fanatanterahako lalam-pandorena ka ny fisiny bureau permanent sy ny président ny temera-pirenena de natao hanampy ny solombavambahoaka rehetra mba hanatanteraka ny asany zay takiny lalam-panorena donc taminay taloha zany rehefa misy tatitra ohatran'ireny na misy famitsaran'ny samboady de zahay mihitsy ary no manome indamity an'le député zahay mihitsy no manome iza namana andeha de manome frais koa no namana assemblée mihitsy mipay an'izany resaka hoe solidarité hoetin'ireo député ary zavatra misy zany zay zany ny antony hoe mba handefa taratasy koa ny tenako any amin'ny filohan'ny temera-pirenena mba hanampy anay mba hahafahanay mahavita ny asa na izay ataonay amin'ny vahoaka zay takiny lalam-panorena tahaka an'izay koa ny lehiben'ny gouvernementa no chefny administration eto amin'ny fanatantarany lalàna de hangataka fionana aminy koa premier ministre hoe mba hamoramora hampirinja tsara ny fananaovanay fanatantaranay ny lalàna satria andraikitsy zany zavatra zany ka mangataka izahay zay sakasakana atao a mba hanarina an'izany tsy hanameloka zay sakana atao any fotony satria fanatanterahana ny asanay le izy zay takiny inona moa anaranty zay takiny lalam-panorenana zavatra tiako tenenina kosa de zao ny fanoherana moa nangingina sa ampanginina zahay rehefa mangataka hoe mba omeonareo zahay ohatra iny le nitenenako hitsiko le teny hoe raisiray na niteneniko iny tsy raisiray miaraka amin'ny force fa raisiray miaraka amin'ny vahoaka no ny fitondrana hoe ny teny zareo zahay tsy mahavory vahoaka fa ry zareo mahavory vahoaka de tsy maninona andao ary hoe anao raisiray tsika omena anareo 13 mai mamory vahoaka nareo de raha pitsoniny koa omena anay koa 13 mai de mamory vahoaka zahay zay ny raisiray teneniko iny tsy zahay no mangingina fa ezana potehina io a fa tsy voapotika jerevy tsara fa tonga tany ane reo solombavama ina koa moa olona elu ane reo raha misy fanoherana ara-dalàna araka ny lalàna am'izao fotoana zao dia ny député lany ao firesaky reo no nametraka taratasy reo no ara-dalàna eto Madagasikara raha ny fanokerana ny tenena zay re mba misy zany hoe ny lalany atao hoe nydingana ataony ny fanoherana ve zany am'izao de vanormalay mangataka fahazondalana de tsomena de aveo de ohatr'izay foana ve zany tsy any le resaka fantatray a fa manana problème ara-tsosiala be isika am'izao fotoana zao raha tsy hiteny fotsiny a ny rano raha tsy hiteny fotsiny ao a ny délestage raha tsy hiteny ao a ny lavanilina potika raha tsy hiteny ao lalana potika raha tsy hiteny ao era Madagasikara lafo problème be ne zany rehetra zany raha tsy hiteny fotsiny ao hoe raha any avaratsy any resaka nosy betsaka le problème eto Madagasikara iza re tompoko nitondra an'ireo feon'ny vahoaka reo fefa nisy ve solombavambahoaka avy amin'ny fitondrana miteny mitondra an'izany teny zany fefa nisy intsony zahay no antsoitsoin'ireo vahoaka reo
zahay no antsoitsoin'ireo vahoaka ka izay indrindra lasa misy tsy fanarahan-dalàna le izy ao anatin'izay zavatra zay ne le raha nisy nandroany nisan'le général retraité de tsy maintsy nomena pression ve hein raha jerenao tsara conviction mitenena nao hoe te hikikikao misy zavatra tiano tenena mafao mba hipetraka le crédit hoe tanindrazana sy ny lalàna te hikikika ao izy de mitovy amin'ny conviction nandroany hoe mialatsiny amin'ny filoham-pirenena mialatsiny amin'ny prime ministre mialatsina de mangataka aminao raha za arorotina mba ny teny nataoko taloha de ohatran'izany fa ny valiny de nareo vahoaka malagasy ihany no miteny hoe ahoana ny fahatsapahantsika azy misy teny zay hoe ny zandary ny teny hoe ny lalàna hein rehefa antaninao am'izay zandary hoe tia ny lalàna ohatra tsy le lalàna ny terenay fa baiko ny azonay tanao tsy mitovy ane re tompoko ny baiko sy ny lalàna ka fa miala ao anatin'izay zavatra zay hoe ny lalàna sy ny tandraza ary azadinona fa symbole be io ny fahaleovatena fa ta 1960 no nijorony nazahoantsika fahaleovatena de nijorony ireo miaramila sy zandary reo tena symbole be io zavatra io tsy azo négligena zany zavatra zany fa aoka re tompoko tsy zahay mpanao politika no ametraka pression na any amin'ny fitsarana io naiza naiza fa raha mijoro ianareo tsy afaka manao ninina ane zahay mpanao politika fa zahay mpanao politika ne mampigadra olo pression no apetrakinay fa le manoratra eo tsy maintsy olona ao fitsarana fa inona ny atahorana de tsotra matahotra ho affectena matahotra hoe tsorona amin'ny plasy matahotra hanovana an'izao fa raha mijoro ray taona reo affectena izy zay olona ho tendrenao tsy mandray ray taona tonga saina zahay mpanao politika koa tena mijoro reto olona reto tsy afaka hanovana an'izany tonga saina zahay tahaka an'izay koa ny zandary rehefa mijoro zareo hiaro ny vahoaka sy ny fananana tonga saina ihany zahay ary zahay ane matahotra zandary tsotsohaitsika zay fa le olana tonga lasa manipulé omena pression le na ny administration na any amin'ny force na any amin'ny fitsarana de lasa simba le fiarahamonitsika de tsy mipetraka hoe firenena tandalàna isika eto a Madagasikara ka izay no itenenako io hoe fitiavatanjazany io ny vahoaka raha vahoaka madinika hitatsika mitolona mihitsy mitady an'le zony ka isika nomena toerana koa tokony mbo hijorotsika tsy zahay mpanao politika no ametraka pression de arahana eny fa mijoroana reo miady tokony ataon'ny fitsarana reny zavatra teneniko reny mba ho tandalàna fanjakana tandalàna Madagasikara ny ady ataon'ny fitsarana mba tsy atao parallèle fa tsy hitanao na le asina ane any amin'ny Bianco any amin'ny Paka any amin'izao reny zavatra tokony hofoanana daholo zany tokony ady ataon'ny fitsarana zany mila verina amin'zareo le fahefana ka raha mipetsaka iny de tahaka any amin'ny firenena hafa hoe tena tsy azo etikevitra ny mpitsarany tena mijoro amin'le raha ka eto za tsy miteny hoe ny mpitsara rehetra fa za miteny hoe zay tsatra ny pression misy hitanao décision tena hafahafa ohatran'ireny fa natahaka an'izay koa ny zandary fa za tsy mino za sy teny rendreno sady tsy mino raha fijereko an'iny rangahy iny hoe izy ny teny hoe te hikikikao misy dikany ane zany tena misy dikany lehibe zany fa teo moa ny alatsiny izy teo un général kosa tsy miteniteny foana zany samasa miteny un général rehefa miteny izy tena miteny mihitsy zay mahagena indrindra fa général retraité izy fa eo moa le ary izany hoe tsy niteny ratsy ny filoham-pirenena tsy niteny ratsy ny prime ministre fa nananatra ny zandry
zandry no nanary tsika eny amin'ny terrain izy izy sady handoto ny imaziny gendarme zany fiarovany zany maray mandreny azy fa mivavaka manofoko zany mba ho tonga ho hiverina amin'ny fanjakana tandalana atsika ndraiky de ilamina atsika ny ambany lanitra rehetra ka ho antsoina hoe nosy sambatra Madagasikara de fefa misy navoaka zany fa misy efatra zany nalefa tany Fianarantsoa ary zay foana nenao angatahany fa maninona rehefa misy zavatra ao Toliara de alefa Antananarivo alefa Fianarantsoa misy fitsarana ao Toliara mahafantatra ny situation tsara zavatra olona tsy danger reo fa ny tena danger de reny malaso reny dahalo reny angamba ny tena danger mihitsy reny tokony halefa any Anosilava any angambany fa raha ny fahalalako azy olona nitahaka ny zony ihany olona reo ka izay no tokony ho jerena ao anatin'izay zavatra zay misy moa ny tena zahay apikorotana raha za nanome 6 jours hiprépare tsy apikorotana zay raha za koa nangataka tsy apikorotana de nisy koa ny tena hoe nareo andeha hanonga mpanjakana azafady re tompoko a 1000 kilometatra ny avoloa sy Ambotsoroatra ve no hanongalanao fanjakana zany amin'ny 1000 kilometatra sady en plus 1000 kilometatra lalana ratsy raha vita tokony 16 heures de temps zao inanzao 30 heures de temps atongavanao aty Antananarivo de inona zany za tsy mana fitaovam-piadiana tsy manana misily ampiasaina ako de inona fanongana mpanjakana itenenantsika hoe fanombana mpanjakana nao tao sitena any 1000 kilometatra any fa nisy fotsiny zany hoe lazaina foana hoe izahay no vitsanisa izahay tsy misy olona de atahorana hoe rehefa manao tatitra ho be debe ny olona tonga eo ka zay no angatahako avelao zahay vitsanisa hanatanteraka ny asanay de avelao koa zay takinina lampandorena mihitsy za aloha tsy hitako hoe inona moa ny antony anasorana ny sitena zahay tato za no lehibe ny fanoherana ao amin'ny temeram-pirenena i maître hanitra no chef de groupe nay tsisy an'izany resaka zany aloha raha ato aminay ary tsy manana fahefana ny exécutif tsy manana fahefana koa ny député namana zay manao an'izao fitondrana zao hanao an'izany zavatra zany satria tsisy ny fidin-jareo tsy fidin-jareo ny tenako fa raha araka ny lalam-panorenana sy règlement intérieur de rahanay tokantranonay ao amin'ny firaisan-kina raha hisy zay fa raha ohatra fa tsisy na de goutte ray avy any amin'ny député hafa akoatran'ny firaisan-kina fa zavatra anankiray tiako hambara kosa momba ny bureau permanent rehetra de andraisanay anjara zahay rehetra afaka manjay anjara am'izany ny bureau akoatsy ny bureau permanent anankiray dia siteny Randriana aiko c'était vice président mazava ho azy fa lahady io le sisy io tsy afaka miasa lahady izy fa zoma izy no namaly fa amin'ny 5 sasany hariva izy no namaly ary tonga de tsy tao amin'ny birao izy de tsy afaka nyresaka zahay sarotra ne raha misy adversaire politique ny fitondrana anisany sy tena Randriana aiko zany zavatra lazainao zany ane mamotika avenir politique mandro avoakany io sy tena nanao deal aminareo avoakany deal eo raha misy fa mitehana tanteraka ane zany fa ambarako amivaoaka malagasy rehetra tsisy deal fa fantatro fotsiny zany teo moa ny teny DG nandeha tamin'ny aina aman-jery rehetra nanazava momba an'iny fa ny fitahany DG ny voalohany aloha ingay anjarajo ny fitahany ny fitahany DG tamin'iny fanambarana iny ny vaoaka malagasy rehetra de ny fitahany DG tamin'ny fanambarana nataon'iny indrindra vaoaka ny Toliara sy ireo nivelona amin'iny jerevo tsara tamy rano izy namitaka zahay mirahala mihitsy no miteny hoe 120 metatra no akanany rano de iny ny zavatra nataony hoe rano avy amin'ny orana le izy tsy avy amin'ny orana io ao Pretoria zao fampiasan'io rano io satria tsy ampy rano Pretoria satria mitambatra ny rano Pretoria sy ny ranontsika
fa rano fanataony zanahary tao io vokatsy ny hafanana tao zay fitaka voalohany. Fitaka faharoa tsy niteny mihitsy tsy momba ny baobab fa atoato any havoakanay io baobab io fa zany baobab zany la baobab fito la baobab zato la baobab arivo la baobab amanala fa manetsy le baobab fa tsy niteneny mihitsy fa mifitany le vahoaka malagasy hoe hanontany amin'ny vahoaka izy zay inona ny zavatra tianareo hampitsiriny ao aza dinona fa foresesy io zavatra io dikan'izay tsy zavatra ambolembolena reny fa zavatra fa voajanahary reny zavatra ambolena amin'ny tany maina reny de ny baobab zany ary aza dinona fa 100 ans 500 ans 1000 ans io baobab io tsisy afaka ratarapean'izany aza dinona fa baobab roapolo mahery eny mahalasa adalany olona mandeha zao tontolo zao mandeha namoron-dako fa ty de akabe tena misy tao hoe tsy niteny izy momba ny ina anarany iny tsy niteny izy momba ny camion sany mihitsy niteny hoe 160 tonnes le izy ao anatin'ny cahier de charge le taloha de zao izy 90 tonnes sany teneny jereo tsara zay zavatra fantany hoe io tena olana am'raha io tsy sany miteny an'izy hitanao sany miteny hoe satria fa efa nitsiko izy fokotany telo eo andalovany sany idirany reny fa nanazavazava mody manao sara tsy fantatro le saka rano tsy fantatro satria handainga am'le rano izy donc zany le avenir ho avy ny taranaka mihitsy poteny satria androany mahantsa Tuiliara androany tsy manam-pahefana Tuiliara miady fotsiny izy hoe mba hiarovany taniny mba ho amin'ny ho avy zany fa za tena mahasamy teny aminareo fa zay zavatra poteinao tsy azo averina za ty député sy teny rendrerisony aiko na ianareo mpanao gazety reo tsy mahazo miditra anareo amporiny KMM de mandainga izy hoe afaka atao no miditra ao andaboy ao teo laingany raha de ty zavatra nampalahelo ahy nataony ministre ny miny fa manina ministre miny sa fa okeny zavatra rehetra satria zao tsisy risque ty tsisy risque ny étude d'impact environnemental et social aloha vitainy satria base Toliara nanao fanambarana lehibe tao Toliara tsy ampiray volana zay za izy mbola tsy manana an'izany étude d'impact environnemental et social mbola tsy vita aloha donc zany mbo tsy misy cahier de charge ao fa manina ny fanjakana tonga de miaro azy ny antony te hiforcer fanjakana mbola mitena amin'ny fanjakana ao androany ho atsika mpitondra andao hidinany de eo nareo manapahevitra ao nareo no manapahevitra ao fa nisy mpitondra fanjakana nidina taloha zay natonga ny suspension fa tsy hoe Antananarivo ao anatin'ny bureau Antananarivo ianareo no manapa-kevitra zavatra iainana ho potehina le tena simba tanteraka satria na rano fotsiny tsisy tsony rano teo nampandainga azy rano io mety ampiasaina 60 mètres no adinao ohatran'ny piscine 8 mètres ny rano iainany hôtely rehetra eo rehefa goanao 60 mètres ty tsy mahazo rano tsony hany ahoana fomba fandroan'olona tsy omena rano fotsiny izy zay objectif anjareo tsy omena rano de miala dolo ny olona rehetra ary ny tanàna misy rano no misy vahoaka ary mborambarako eto manomboka ao Belalandatra namorombe no resaka tamin'ny Toliara Centre tsy base Toliara tamin'ny voalohany fa rehefa nanohitsy zay voarovany-drareo an'io hoe io zavatra io ary raha calculena na ny médecine any contrat nataony président Marc Ravalomanana zao fitondrana zao hoe 1% mba calculevinareo moa le izy satria fefa navoakany zareo tamin'ny ino anarate communiqué natao tamin'ny bourse hoe zao ny tonnage havoaka eo de ataovinareo vola iny de le vola koa homeny a Madagasikara koa natao eo fa tsy mahatratra na 1% fotsiny latsaky ny zany ka tiako tenen'io hoe aoka re tompoko io zavatra tsy hamarotra tanjazana atsika sady tsy hamona atsika sady ala 3000 hectares amin'ny hafanany Toliara no potehiny ka zay teneniko zay ny antony rahalahy anoerako an'io fa raha misy an'izany
teninao zany avoakany zareo de potika ny politikako ny ahiahy foana ny oentin'olona ahiahy foana oentin'olona atao mety ho zao mety ho zao avoay ny marina fa fomba atao moa reny fomba fiady am'izay zavatsy